mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Almiraba tsika revaka malala tratra ty talata fahenina ambin'ny folo ny volana desambra ity ny mofona zay valahatra ho antsika dia ny fiazan-tsaramasina araka ny Luka toko fafolo andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fa efatra amby roapolo. Luka toko fafolo andininy faraika amby roapolo ka hatramin'ny fa efatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany zany dia ravoravo tamin'ny fanahy masiny Jesosy ka nanao hoe mideranao araiko tompony lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'iny sy ny manatsainy zany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika indraiky fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko ary tsy misy mahalala ny zanaka fa tsy ny ray ary ny ray efa tsy nisy zanaka sy izay tiany ny zanaka nehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy dia nilaza tamin'ny manokana hoe sambatra ny maso mahita izay hitanareo fa lazako aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita ary naniry areza renareo fa tsy nary. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofona eto ampitanantsika ity revaka malala andiny faraika amby roapolo sy ny fahatratra amby roapolo dia mamaraparana ny nanirahany Jesosy ny fitopolo lahy zay hitory ny filazantsara. I fitopolo lahy zay nirahin'ny tompo hitety vohitra hanambarany amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra na ny momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia amin'ny faraparany dia hitantsika amin'ny andiny ny vitsivitsy zay eto ampitanantsika ity ny mikasika ny Trinité. Voatoneo ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy. Dia ary andiny faharoa amby roapolo ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny raiko aho, tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray. Zany hoe voatonona amin'ity andiny ny telo ity na efatra ity ny Andriamanitra fanahy masina, ny Andriamanitra zanaka ary ny Andriamanitra ray ao anatiny io andininy io. Ary rehefa resaka Trinité moa isika dia io indraindray miteraka ataontsika hoe ady hevitra teolojika satria tsy misy ny teny hoe Trinité mivantana mizoatra masina. Tsy misy hoe Trinité mizoatra masina vavombolana nipoitra tany amin'ny taonjato faharoa fahatelo tamin'ny andro teritio ihany taty amin'ny taonjato fahaefatra dia nipoitra ny teny hoe Trinité ilazana lay Andriamanitra ray nefa telo na telo nefa ray nefa telo no tena miharihary moa tsika hoe telo zay ray satria tsika mijery avy aty amin'ny testamenta vaovao fa Andriamanitra ray nefa telo raha mijery avy aty amin'ny testamenta taloha isika mitovy ihany zany. Dia hitantsika amin'ity eto ampitanantsika ity fa ny fanahy masina Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka dia miara-miasa hatanteraka ny famonjenany olona. Zany hoe ao anatin'ny sehatry ny fitoriana ny filazantsara, ao anatin'ny sehatry ny fitoriana ny famonjena nataon'ny Kristy ny azy fijaliana dia asan'ny Trinité zany. Andriamanitra ray torintsika ambaran'ny Baiboly fa Andriamanitra mpahary. Io lay Andriamanitra nampisy zao rehetra zao. Io lay Andriamanitra niteny hoe misy mazava. Io lay Andriamanitra nampisy ny tany sy ny lanitra zay rehetra eo aminy na ny hita na ny tsy hita ho ny fanekepinotsika. Fa Andriamanitra zanaka kosa io lay Andriamanitra mpamonjy. Io lay Andriamanitra zay namonjy atsika tamin'ny fahotana lay zanak'Andriamanitra. Ny rahin'Andriamanitra hamonjy atsika. Marina loatra fa Andriamanitra raha nahary ny olona, raha nahary ny zavaboary hoy Jaona dia tamin'ny alalan'i Jesosy. Tamin'ny alalan'i Jesosy zanaka no nahariana ny zavatra rehetra. Mazava ny tenin'ny Jaona manao hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavan'ny olona. Tsy nisy ao rehetra zao raha tsy teo izy. Jesosy lay izy lay logos ilay teny. Raha ny teny Andriamanitra manao hoe misy mazava. Zay tenin'Andriamanitra nahariana zao tontolo zao dia tsy iza iny teny iny Jaona fa ny zanaka iny, ny zanak'Andriamanitra iny. Andriamanitra nahary zao tontolo zao tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary zay no mahatonga an'i Jesosy tonga nofo indray hiteraka fahariana vaovao ao anatin'ny olombelona eo amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Zany hoe marina fa Andriamanitra nahary zao tontolo zao saingy tamin'ny alalan'ny teny, tamin'ny alalan'i Jesosy no nisian'ny fiainana teto amin'izao tontolo zao.
no zany de ny rain'Andriamanitra indray Jesosy hamonjy ny olona rehefa nanota ny olona. Dia Jesosy zany lay Andriamanitra zanaka, lay mpamonjy, Andriamanitra mpanafaka. Fa ny fanahy masina de zao lay Andriamanitra mitoetra amitsika. Rehefa navelan'i Jesosy ny elotsika, niakatra nakany an-danitra izy ary mifono eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra, de naniraka ny fanahy masina indray hitoetra amitsika. Ary de io fanahy masina io lay Andriamanitra mitoetra, monina amitsika, lay Andriamanitra ato am-potsika, lay Andriamanitra mitahiry antsika amin'ny fanavaozana, amin'ny fanadiovana izay nataony Kristy. Zany hoe rehefa ohatra ka dioviny tompo tamin'ny rano isika, de ny fanahy masina no mitoetra ao anatintsika dia madio lalandava itsika. Zay mahatonga mijaonina ny tena hoe tsy mahafantatra antsika intsony zao tontolo zao. Nahoana? Satria ny fanahy masin'Andriamanitra no mitoetra ato anatintsika. Io fanahy masin'Andriamanitra io no mahatonga antsika marina eo anatrehan'Andriamanitra, no amarinina eo anatrehan'Andriamanitra. Satria fonenan'Andriamanitra isika. De io Paoly manao hoe noho zany de zao tsisy afaka miabanga antsika intsony. Rehefa no amarinina ny fanahy masina ao anatintsika, tempolo ny fanahy masina itsika, fonenan'Andriamanitra isika. Zany de zanak'Andriamanitra itsika. Ary dia izay toe zavatra izay no manamarika ny antsoina hoe trinité. Ny finoantsika ny trinité de ny fanekentsika fa Andriamanitra mpahary. Fanekentsika ny trinité de Jesosy lay mpamonjy sy mpanafaka atsika. Ny fandraisantsika ny trinité de midika hoe ny fanahy masina mitoetra ato anatintsika. Marina loatra koa fa raha nahary azy tontolo zao Andriamanitra de teo koa ny fanahy masina. Filazan'ny Genesisy azy hoe ny fanahy masina de nambomba tambonin'ny lalina, ny teny malagasy tranainy manao hoe niabarera, toy ny hoe toy ny reny akona mikotriky reny, zany hoe ny fanahy masina de teo. Marina fa teo Jesosy tamin'ny alalan'ny teny, fa ny fanahy masina koa teo. Ny filazan'ny Genesisy azy niabarera tambonin'ny lalina. Fanahy masina lay fahendrena, lay fahazavan-tsaina, lay filaminana. Ary dia izany rehetra no tsy maintsy ho ao an-tsaina rehefa mitenitsika hoe trinité. Ka amin'ity mofona ampiaratanantsika ity ara dia inona no ambaran'ilay Andriamanitra trinité? Inona no asehon'ilay Andriamanitra trinité? Inona no ateraky ilay Andriamanitra trinité rehefa raisitsika monina ao anatintsika izy? De hoy ny filazan'ny Lukas hoe ny ravoravo. Andriamanitra de mitondra fifaliana. Ny trinité, ny finoantsika n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina de mitondra fifaliana, ravoravo, mitondra haravona. Ny filazantsara Lioka moa de fantatsika fa filazantsara amin'ny fifaliana. Miverimberina amin'ny Lioka ny fiteny hoe fifaliana, rehefa tonga ny Krismasy de mitondra fifaliana, rehefa tonga ny fahaterahan'ny tompo, ny filazana ny fahaterahan'ny tompo de miteraka fifaliana. Andriamanitra fifaliana, Andriamanitra le avako. Zay no anankiray am'izay asehon'ity Lioka toko 7 ity hoe ny Andriamanitra toritsika, ny Andriamanitra ambaratsika de Andriamanitra ny fifaliana. Andriamanitra tsy mitondra fiferotanaina, Andriamanitra tsy mitondra tebiteby, Andriamanitra manafaka ny olona amin'ny fanameloan-tena, fa Andriamanitra mitaona antsika hifaly noho ny amin'ny famelan-keloka nataon'i Jesosy. Ary dia mamperitreritra raha ohatra ka hoe manana ny tompo isika nefa kizitina, tsy madio fo, mora sositra, tsy manana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, fa manana fifaliana isika satria manana lay fanahy masina mitoetra ato anatintsika. Fa ny faharoa de zao koa ny volazan'ny Lukas raha miresaka momba n'ilay Andriamanitra trinité izy. Andriamanitra zay tompontsika de Andriamanitra azon'ny olona rehetra raisina. Andriamanitra tsy hoe zava-miafina, Andriamanitra tsy hoe tsy takatry ny saina, Andriamanitra hoe tsy azontsika sary an-tsaina zay zavatra hitondrany, fa Andriamanitra takatry ny saintsika, Andriamanitra azontsika atonina. Zay mahatonga azy miteny manao hoe zao ange nafenonao taman-tsaina zany fa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Zany hoe hoy ny teny frantsay hoe accessible, zany hoe ny olona rehetra dia afaka manana an'izany Andriamanitra zany. Io le tenen'ny Martin Luther manao hoe fanjaka mpisorona, zany hoe ny olona rehetra de mpisorona, zany hoe ny olona rehetra de afaka manatona n'Andriamanitra, afaka miresaka amin'Andriamanitra, afaka mivavaka, afaka mitondra ny fanoloran-tenany, afaka miankina amin'Andriamanitra, afaka mitalao amin'Andriamanitra. Ary de izay no asehon'ilay hoe Andriamanitra trinité. Rehefa Andriamanitra ray zanaka fanahy masina zay hambara ny filazantsara de zao Andriamanitra azontsika atonina amin'ny fotoana rehetra, tsy mila mpanelanelana, tsy manavakavaka,
tsy misy sokajy taona manokana manao hoe ny zazakely tsy manana anjara aminao, ny olon-dehibe ihany, ny manan-tsaina ihany, ny manan-karena ihany, na ny mahantra ihany, na ny olon-tsotra ihany. Lay Andriamanitra trinité zao, Andriamanitra azo ny olona rehetra atony, sady mitondra fifaliana izy no azon'ny olona rehetra atony. No zany de zao mamaly vavaka ny olona rehetra Andriamanitra araka ny lioka. Fantatsika tsara ny fiantsaraky ny lioka, fa ny fiantsaraky ny lioka de manamafy izay mihitsy hoe ny olona rehetra de manana anjara eo amin'io Jesoa io. Ny olona rehetra de nanomanan'i Jesoa anjara avokoa, tsy misy diso anjara amin' Jesoa. Fa ny tsirairay avy no miankina amin'ny fanoloran-tenantsika, ny finoantsika, ny fanantenantsika, ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Fa ny farany indrindra de zao, io Andriamanitra io de zao Andriamanitra manaitra ny fontsika, ahatsiaro fa efa sambatra tsika. Manaitra ny fontsika ahatsiaro fa ny fotoana rehetra de ahafahantsika mandray fahasambara. Hoy izy manao hoe sambatra ny maso zay, sambatra ianareo satria betsaka ny maso tia hita zay hitanareo, fa nareo kosa ankehitriny de nahita zany ho zany dia sambatra ny maso zay mahita zay hitanareo. Inona moa no hitan'izay mpianatra reto? Lay Andriamanitra lay zanaka fanahy-masina. No zany de amin'ny fotoana rehetra de azontsika atao ny sambatra, azontsika atao ange ny sambatra. Tsika reray mieritreritra ny fahasambaran' zany ve ho mendrika, zany fahasambaran' zany ve ho saza, zany fahasambaran' zany tsy satria ao anatina fahasahirana na tsy fahasalamana rofonaretina. Fa izao rehefa mahita an' Jesoa amin'ny finoana isika, rehefa mahita an' Jesoa, mijery an' Jesoa amin'ny finoana isika ka mahita ny fanondram-pony sy ny fahasoavany de sambatra isika. Ary zay mahatonga ny tompo ny teny tamin'ny Tomasy manao hoe aza isan'izay tsy mino fa mino, fa sambatra kosa zay tsy nahita nefa nino. No zany de zao ny finoantsika mahatonga atsika ho sambatra. Fahavako amin'ity talata ity de engane ho isan'izay ho sambatra ianao, engane ho isan'izay mino fa ny Andriamanitra ao de eo akaikinao, ary efa nanolotra famelan-keloka sy fahasambaranao anao, ary azo ny tananao raisina izany fahasambaran' zany. Fa tsy lavitra, tsy nofinofy, fa azo iainana satria efa tonga lay zanak'Andriamanitra nitady sy hamonjy ny very. Vavakitsika, tompo am'soronay zao ny amin'ny teninao zay mampahery anay, ianao Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina, Andriamanitra mitoetra aminay, Andriamanitra eo akaikinay, Andriamanitra mamindra fo aminay, Andriamanitra azonay antonona amin'ny fotoana rehetra. Misaotra tompo fa velona ianao ary mampahery anay amin'ny lalandava. De taio ary ity tontolo andronay ity Jesoa, tontolo andro ahitanay fifaliana, fanantenana, fahatokinana ao Andriamanitra. De manjakà tomponay ary mitoera mandrakariva aty anatinay. Atao fiasana velon'ny fifaliana, fiasana velon'ny fampihavanana, fiasana velon'ny famelan-keloka izay tompo. De ao kotsapanay am'izay rehetra hitondranao anay fa nomenao anay ny fiadanana sy ny fahasambarana zay tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. De omeo anay Jesoa amin'ity tontolo andro ity ny herim-panahy hanao tsara, hiezaka, hifaly, hizara ny vaovao mahafaly am'izay rehetra tojo anay. Misaotra Jesoa. Amen.